pauvre merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente qu'il a cède pour mourir sur les fameux bois, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. Son apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Traité l'innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour nos frères. Le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi.
Aleloia, aleloia. Mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alakamisy 17 ny volana novambra 2025. Ry hava-malalo amin'ny tompo, anio isika dia falindray mbola afaka iara-ivavaka eto mandeha ny andro sy ny volana ary ny taona. Tiantsika ny tompo matoantsika mbola afaka mivory toy izao. Naiza na aiza misy ianao tompoko. Ny hira izay entsika teo dia manambara fa ny tompo dia teo ambony hazo fijaliana. Eny, teo ambony hazo fijaliana ny tompo voafantsika noho isika zany Jesosy, noho izahako noho ianao. Ry havana zava-dehibe izany satria tsisy olombelona afaka hisolo ny toeran'ny tompo eo amin'ny fiainantsika. Na iza tompoko. Ary ny hira koa amin'ny teny gasy dia manambara ny amin'ny hoe mba irio ny ananana ani Jesosy izany. Tena maniry izany tokoa ve ianao?
tena efa manana ny tompo ve ianao ary efa tena efa miaina araka ny tompo ve ianao satria zany ira zany a dia firantsika gasy zany iray zany maro ny olona mahafantatra zany iray zany a ny amin'ny hoe mba ireo ny ananana an' Jesosy indraindray ny olombelona mieritreritra hoe efa manana ny tompo nefa misy mbola tsy manana azy na dia hoe mivavaka aza ry havana izay no mahatonga antsika tena hoe mila antsika mitady bebe kokoa mahafantatra bebe kokoa iza moa ny tompo izay vavahantsika io iza moa ny Andriamanitra izay antsontsika io ry havana tsara fantatranao mihitsy ilay Andriamanitra ivavahanao a izay ianao vao afaka mandroso bebe kokoa ao aminy ivavaka aloha isika tompoko angataka any tompo Andriamanitra antsika anatrika antsika satria Andriamanitra velona no ivavahantsika fa tsy Andriamanitra maty akory tsika tsy mivavaka amin'ny maty tsy azo atao mihitsy mivavaka amin'ny maty satria ny maty a tsy manavalim-pity intsony na ny miresaka amin'ny maty ara dia tsy azo atao satria ny maty dia tsy miteny intsony fa raha mieritreritra ny olona anankiray hoe miresaka amin'ny maty a dia tsy ilay olona resahany zay no resahany fa tena ny devoly mihitsy no iresahany ka mila mitandrina isika tompo ivavaka tsika hiantso Andriamanitra velona izay tompontsika izy iray ihany no afaka manatrika antsika eto izy iray ihany no afaka mampaherentsika eto ary koa manova antsika tsiraray avy mba hahaizantsika mandeha mandrakariva eo aminy ataovy tompoko ny vavakanao a atsovy ny tompo Andriamanitra mba anatrika anao izy a ary anatrika aikoa izy a rehefa atsontsika ny tompo a ka tena mitady azy tsika amin'ny fontsika sy fanahintsika manontolo a dia eona aminy isika vavaka antsika tompoko Jesosy tompo indreto izay Jesosy a miantso anao amin'izao andro alina izao Jesosy a ianao no Andriamanitra ianao rery ihany ilay alfa sy omega ary fiando azo tontolo izao ary mbola hiafara azo tontolo izao ihany koa ray malala o tonga izay amin'izao andro alina izao mitady ianao Jesosy a amin'izao alimbavaka izao vavaka fiambenana alina izao satria Jesosy a mila anao izahay te iona aminao izay tompo malala o satria Jesosy a mandalo ihany izay ety ka mangataka Jesosy tompo ny fanatrehanao mangataka Jesosy tompo a ny amalinao anay mifona aminao izay Jesosy satria tsy mendrika mifona ihany koa tompony amin'ny fahatarana dia 2 minitra ara satria Jesosy a raha ohatra ka tary izay ny amin'ny rendez-vous aminao any an-danitra dia tavela ity ivelany rehefa neny trompetra tompo dia ny ora dia ora fa ianao dia Andriamanitra tsy miovaova izay olombelona Jesosy a no tsy marina ny famataranandronay fa ianao Jesosy a dia famataranandro marina satria Andriamanitra ny lanitra ianao ka mifona tompony amin'ny fahatarana 2 minitra Jesosy mamindra fo aminay mamindra fo amiko satria Jesosy zany nampatara Jesosy ny programany io ka mifona tompo Jesosy tompo indreto izahay miantso anao mangataka ny fanatrehanao naiza naiza Jesosy misy ny zanakao tsiraray avy atreo izay tompo mangataka tompo amboarinao avaozinao ary hoafahanao koa Jesosy ny tsiraray avy tompo oka Jesosy ny ranao andrakotranay tsiraray avy ary ianao tompo efa niteny hoe roainy devoly ka naranao Jesosy no andidinay sy androanay Jesosy ny asa maty satana rehetra zanatsipika izay mitady alefa ny anafika anay dia dorako amin'ny ranao zany Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana eto zany fa velan-davaky ny elo any plasinareo miala ny devoly manampitsofina rehetra dorako amin'ny rano Jesosy zany velan-davaky ny elo zany tsy manan-kery aminay miala koa ny devoly manampina ny maso rehetra eo ihany koa ny manampina ny saina rehetra dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana izany fa ny andavaky ny elo izay tsy mampiratra ny sainay alalanay ny teninao sy ny famarinanao Jesosy dia miala ny asany maizina adorana amin'ny ranao zany Jesosy marana velan-davaky ny elo izany satria anao ilay Andriamanitra velona sy mahery Jesosy io eo koa Jesosy ny asa maty satana rehetra Jesosy ny devoly mpanafika rehetra amin'ny alalan'ny écran ny fanampamitaka eto tompana dia dorako amin'ny ranao zany Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay fa resinareo miala ny devoly mpampatory rehetra dorako amin'ny ranao Jesosy zany miala nareo tsy manan-kery tsy manam-pahefana fa resinareo miala ny fanaratsy rehetra fodoraiko amin'ny rano Jesosy nareo nizanizana firy dia potehako amin'ny rano Jesosy davaky ny elo ny plasinareo tsy manan-kery amin'ny ankonanay tsy manan-kery amin'ny tokantranonay tsy manan-kery amin'ny asan'Andriamanitra koa fa potehako amin'ny rano Jesosy nareo dia davaky ny elo ny plasinareo satana any firongonareo
miary nareo tsy manana droit amin'ny anareo na dia kely akory raha fa an Jesosy ay olo-lanitra izay. Ianao tompoka niaro anay Jesosy amin'ny rano soa. Ianao tomponoka anafaka tsiraray avy anasitrana tompony tsiraray avokoa. Ny devoly mpitondra rehetra rehetra dia adorana amin'ny rano zany Jesosy devoly mpitondra rehetra na potena amin'ny rano Jesosy zany dia afaka leriny plasinareo. Tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay. Ka misaotra anao Jesosy raha kofiny rano izay tompo malala ao. Oka ianao tompo anatrika anay tsiraray avy. Oka ny fanay masinao ampiratra ny masom-pananay. Oka ianao fanay masina hiteny amin'ny alalako mba anavao anay indray. Mangataka aminao koa fanay masina ampiratra ny masom-panany zanakao tsiraray avy. Ampahirato masom-panany tsiraray avy. Ampianaro, ampibebao. Oka ianao ampibebaka anay mba izanay manatona anao Jesosy. Amboary foana izay fanay masina. Amboary foana izay. Oka ianao hitoetra aminay tsiraray avy. Oka koa ianao ampahiranay tsiraray avy. Ka misaotra anao fanay masina lehibe indrindra. Misaotra ray marala satria ianao irery ihany no tomponay sasandratray. Ka ny voninahitra dia honore an Jesosy. Alleluia, alleluia. Amen. Amen, amen. Ry havana ho raisitsika ny ten'Andriamanitra izay nomeny fanay masintsika anio dia momba ny amin'ny hoe mangatà dia omena ianareo. Ry havana io teny io azafady raha sy tapako le feokira. Io teny io tompoko dia tena teny mihitsy tsara ho fantatsika hoe inona ny antony io teny io. Mila tsika mahafantatra tsara ny anton'le hoe mangatà dia omena ianareo. Ao amin'ny bokin'i Matio 7 izany. Matio 7 dia amin'ny andininy 7 ihany. Fa vakiantsika hatramin'ny andininy 110. Matio 7 andininy 7 ka hatramin'ny 110 no vakiantsika. Raisitsika ny tenin'Andriamanitra. Matio 7 andininy 7 ka hatramin'ny 110 no vakiantsika. Eto zany ny teny dia mombany amin'ny hoe fangatahana. Jesosy mihitsy no niteny an'io teny io. Nefany ndraindray tsika dia gaga hoe mangataka zavatra nefa tsika tsy mahazo. Izay no jerentsika zany an'io izay ny bebantsika rehefa avy eo. Raisitsika ny teny ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Matio 7 andininy 7 ka hatramin'ny 110. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia hoe mangatà, mitadiava, mandondona. Andininy 7 anaran'i Jesosy Tompo. Mangatà dia omena ianareo. Mitadiava dia hita ianareo. Dondony dia ovahana dia ovoana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no ovoana. Fa iza moa aminareo raha angatahiny izanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahiny hazan-drano no hanome azy menarana? Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala manome zavatsoa ho azanakareo, tsy maika va ny rainareo izay any an-danitra no hanome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy. Amen. Ry havana izay ny teny tonga amintsika an'io. Dia mety hiteny ianao hoe mangataka ianao nefa tsy mahazo. Misy antony ao. Misy antony ao tompoko. Izay no jerentsika an'io. Eto zany ny ten'Andriamanitra, teny Jesosy Tompo dia ny teny Tompo eto dia hoe diny 7 hoe dia azavain'ny fanahy masina dia mity antsika arak'izay tiany fanahy masina feko vakiana. Mangatà dia omena ianareo. Hatreo aloha. Eto zany dia manambara zany Jesosy amintsika hoe mangatà dia omena ianareo. Izany hoe raha mangataka zany isika, raisitsika mihitsy ny teny dia omeny zany isika. Itozaka ny tenin'Andriamanitra. Mitadiava dia hita ianareo. Raha mitady koa zany isika dia hita koa zany isika raha mitady. Dia manaraka izay dia hoe dondony dia ovoana ianareo. Amen. Ry havana, ny Tompo Jesosy mihitsy no niteny an'io. Itozaka ny teny andiny 9. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no
ho voana. Fa iza moa aminareo rangatahiny ny mofo no anome azy vato? Hatreo aloha. Ry havana ny teny tonga amintsika nefany maro be isika mangataka nefa tsy mahazo. Dia avy eo mimonmonina na koa tsy faly na koa kivy na reraka dia miembotra dia tsy manaraka an' Jesosy intsony. Maro be ny toy izany. Nefa matoy isika tsy mahazo dia misy hevitra ny anankiroa. Izay iray isika na mila aloha miandry ny amin'ny zavatra angatahantsika raha araka an'Andriamanitra ilay zavatra angatahantsika. Dia mila tsika miandry satria Andriamanitra any ambony, isika ety ambany. Ka raha any ambony Andriamanitra, tsika ety ambany, izy no mandidy sy manapaka ny zavatra rehetra. Izay mahatonga anazy hoe Andriamanitra. Dia tsika zany efa mangataka mila tsika manam-paharetana miandry alohany azahoantsika izay angatahantsika araka ny sitrapony Tompo. Araka ny sitrapony hoy aho raha ohatra zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra ilay angatahantsika. Dia misy koa nefa isika mangataka zavatra faharoa zany dia izao indray. Misy koa mangataka nefa tsy mahazo satria diso fangataka isika. Amen. Zany mihitsy. Tao jerentsika izay teny izay. Diso fangataka isika. Na miteny ara Jesosy eto amin'ny bokin'ny Matteo hoe mangatah dia omena ianareo. Dia isika tsy mahazo satria diso fangataka. Any amin'ny bokin'ny Jakoba no miteny izany. Tao vakintsika. Ao amin'ny bokin'ny Jakoba toko 4. Jakoba toko 4. Dia ao vakintsika eo amin'ny andininy raisika amin'ny andininy 9. Jakoba toko 4 andininy 9. Vakiko ny teny amin'ny anatsosy Tompo. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka fa mba ho lanianareo amin'ny filanareo fotsiny. Amen. Majanoko hatreo. Hitanareo izany? Eto izany dia mazava be mihitsy tenin'ny Jakoba eto. Mifandray amin'ilay tenin'i Jesosy ary amin'ny Mateo. Hoe mangataka ianareo nefa tsy mahazo. Tsy mahazo ihany satria diso fangataka. Amen. Hatreo aloha. Hitanareo izany? Mangataka zany isika indraindray dia tsy mahazo satria diso fangataka isika. Inona moa no angatantsika amin'Andriamanitra? Jerefa ny tenin'i Jakoba eto dia mazava be mihitsy ny teniny. Satria hozy izy hoe satria diso fangataka fa mba ho lanianareo amin'ny filanareo fotsiny. Amin'ny filanareo fotsiny. Izany hoe momba ny nofo zany. Momba ny nofo zany zavatra angatahantsika indraindray. Mba te hahazo trano ahako. Mba te hahazo volabe ahako. Mba te hahazo an'izao ahako. Nofo izany. Raha ohatra tsika mangataka volabe, anaovantsika ina daholo moa zany. Izay ilay mahatonga Jakoba miteny eto hoe diso fangataka. Mangataka dia diso fangataka isika dia tsy mahazo. Nefa ny Tompo miteny amintsika hoe mangatah dia omena ianareo. Ny Tompo miteny antsika amin'ny lalan'ny fanahy io. Satria tsika ara-panahy. Amen. Ara-panahy tsika amin'Andriamanitra. Fantatry n'Andriamanitra, fantatry ny Tompo izay hasoa antsika. Izy tsy amentsika zanany mihitsy hoe ampalavo antsika amin'ny fitiavaka rena. Na hoe amrehako izao fiainana izao. Fa manome ny sahazantsika ny Tompo mba tsy hajambantsika amin'ny fitiavana arena na zavatra amin'ity tany ity. Fa mba hanatonantsika an'i Jesosy. Asiany Tompo fetra ny zavatra omeny antsika. Fa tsy hoe kory hoe izay tiantsika zanak'Andriamanitra azo daholo. Tsisy mihitsy tompoko hoe manaraka an'i Jesosy dia tena hoe ananao daholo ny vola aman-karena rehetra. Mila mieritreritra raha ohatra ka izay. Mila mieritreritra raha ohatra ka izany no olona arahinao. Raha izany no mpanompon'Andriamanitra arahinao dia mila ianao mametraka fantanina amin'i Jesosy. Jerevo lalan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Tsisy mihitsy mpanompon'Andriamanitra ka manana avion firy, manana tomobila luxe be firy, na manana trano be mezinezina. Jesosy anie tsy tahaka izany Jesosy. Jesosy nanetry tena. Tsy afaka miaraka mihitsy ny arena zao tontolo izao sy Jesosy. Tsy afaka miaraka ireo. Mila mitandra antsika tompoko. Jerefy tsara ny fandrika nataon'ny Satana
tamin'i Jesosy fa izy koa tsy nahavoan'i Jesosy satria Jesosy zanak'Andriamanitra. Jerevo any amin'ny bokyny Matthieu 4 tadidio fa ny tambazany zao tontolo zao Jesosy teneniny omeko anao izy zay ny teneny dovaka itsika am'izay mba tsy diso fiteny satria tsy teny fomba raha ohatra ka diso fiteny tonga de fahotana izany. Matthieu 4 jerevo ny zavatra nataon'ny Satana nitetikany dia hoe anome zao tontolo izao nefany tsisy azy ene na izy raha overany amin'ny elo verany amin'ny izy mandrakizay. Eto izy dia nakafanahany Jesosy. Nakafanahany Jesosy. Zay no mahatonga fampianarana eto amin'ny avy Jesosy eto hoe ny hoe nakafanahy. Makafanahy dia Satana no makafanahy. Andriamanitra mizaha toetra antsika izy fa tsy makafanahy. Izay ny tompo. Ny ten'Andriamanitra mazava be mihitsy hoe ny devolo no makafanahy. Fa Andriamanitra mizaha toetra antsika. Araka ten'Andriamanitra koa hoe tsy azontsika olombelona ilaina fanahy Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy makafanahy koa. Andriamanitra tsy makafanahy. Ka mila antsika mitandrina be. Andriamanitra tsy makafanahy. Zay mahatonga an'ilay fampianarana ilay vavaka nampianarin'ny tompo ilay hoe ambaran'ny olona maro be hoe aza mitondra nay amin'ny fakapanahy. Any amin'ny teny Hebreo amin'ny fivavahana voalohany amin'ny teny Hebreo dia miteny hoe aza mitondra nay amin'ny fitsapana. Zay ilay tena hoe version originale ny amin'izay vavaka izay. Fa atao amin'ny baibolitsika dia miteny aza mitondra nay amin'ny fakapanahy. Nefany Andriamanitra tsy makafanahy. Satana no makafanahy. Mazava be tena Andriamanitra eto amin'ny Matthieu 4 jereo fanahiny voalohany fotsiny dia hoe Matthieu 4 voalohany amin'ny Aratsositompy ary Jesosy dia noentiny fanainakany an-tany efitra mba alay ny devolo fanahy. Amen. Izany. Andriamanitra tsy makafanahy fa ny devolo makafanahy. Andriamanitra mizaha toetra antsika zanak'olombelona izy. Tsy mizaha toetra antsika izy. Zay Andriamanitra. Fa izy tsy makafanahy antsika mihitsy Andriamanitra. Any bokin'i Jakoba no manambara izany. Andriamanitra mizaha toetra. Jakoba toko voalohany afaka raisinao note izay teny izay. Jakoba toko voalohany 2:20. Satria Andriamanitra manambara mihitsy hoe izy dia mizaha toetra. Afaka vakianao manomboka 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Manambara n'Andriamanitra mizaha toetra antsika izy fa tsy makafanahy. Dia iverintsika atao amin'ny bokin'ny Matthieu araka ny teneniko teo hoe ny zavatra ny eseheny devolo natao tamin'i Jesosy dia hoe ho tambazana zany izao tontolo izao eo amin'ny 9:9 Matthieu 4 fakiko tena na Jesosy tompo. Ary nitondra azy nakany tendrombohitra avo dia avo indray ny devolo ka naneo azy ny fanjakana rehetra eo amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninainy. Sady niteny taminy hoe omeko anao izao rehetra izao raha miankohaka eto anatrehako ianao. 10:10 fa hoy Jesosy taminy mandeha ihany ianao Satana fa voasoratra hoe ny tompo Andriamanitrao no iankofanao ary izy irery ihany no hotompoinao. Amen. Hitanareo izany. Izy zany nitady akafanahy Jesosy nefa Jesosy zanak'Andriamanitra nefany any Jesosy zao rehetra izao. Ka raha ohatra ka olona tia rena sy tia zao tontolo izao dia tsisy fitiavana ndray ao anatiny. Amen. Tsisy fitiavana ndray ao anatin'olona izay tia zavatra eto ambon'ity tany ity. Tia zavatra loatra ambon'ity tany ity na trano zany ninina zavatra luxe. Fitiavana vola dia tsy ao anatinao zay fitiavana ray. Mitandrema tompoko. Mitandrema. Fa Jesosy dia manitry tena ary ny fitiavana zao tontolo izao dia mazava tsara fa tsisy fitiavana ndray ao. Tsisy fitiavana ndray raha ohatra ka tia zao tontolo izao ny olona. Any amin'ny Jaona voalohany manambara mihitsy efa entina matetika eto ny amin'ny hoe aza tia zao tontolo izao. Aza tia zao tontolo izao Jaona voalohany efa mazava mihitsy ny teny iny ary verina matetika eto mihitsy iny. Mekonao verset raha ohatra ka mbola tsy fantatrao ilay izy. Jaona voalohany toko 2:10. Raha ohatra misy olona tia zao tontolo izao sy zavatra eto amin'izao tontolo izao dia tsy avy amin'ny ray izany, tsy avy amin'Andriamanitra fa eto amin'izao tontolo izao ihany. Ary tsy ao anatiny zany ny fitiavana ny ray. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra izay ibebahantsika an'io manambara ny amin'itsika indraindray diso fangataka
diso fangataka ry havana. Indraindray mangataka an'izao a Jesosy, mangataka fiara katikaty rahako, mangataka trano ao Jesosy. Ry havana. Raha mangataka zavatra hoe tsy manana mihitsy moa ianao. Na ohatra hoe tsy mangataka katikaty, ohatra hoe tompo meo fiara fotsiny ahako satria ilaiko ny fiara. Tsy mila miteny akory hoe Jesosy ohatr'izao mihitsy zavatra ilaiko. Ny tompo no mahalala ny sahazantsika. Izy no mahalala ny sahazantsika. Miaraka amin'i Jesosy tsy fireharehana akory, tsy reharehana zavatry ny tany, fa ny tanjontsika dia lanitra. Izay no mahatonga ny tenin'i Jakoba ato hoe diso fangataka antsika dia tsy mahazo, satria filany nofo no angatahantsika. Filany nofontsika dia tsy mahazo angatahantsika. Nefa ny tompo miteny ao Mateo hoe mangatà dia omena ianareo. Dia jerefy tsara ny tenin'ny tompo atao amin'ny Mateo ihany eo amin'ny 9:7. Vakiko amin'ny anaran'i tompo Mateo 7. Fa iza moa aminareo raha angatahin'ny zanany mofo no hanome azy vato hatreo aloha. Eto zany ny tompo dia mahafantatra tsara zavatra mahasoa antsika. Raha ohatra ka mangataka mofo isika amin'ny tompo, izany hoe sakafo hohanina, tsy hanome vato antsika mihitsy ny tompo. Omeny mofo sahaza antsika mbola mihoatra lavitra n'olona mofo angatahantsika raha nomeny tompo antsika. Izay ny amin'i Jesosy. Zavatra tsy ampoizitsika akory no omeny tompo antsika. Rehefa ao aminy satria eto izy dia miteny mihitsy hoe raha angatahany zanany mofo, izany hoe zanak'Andriamanitra eto no mangataka, fa tsy izao tontolo izao. Rehefa ao amin'ny tompontsika dia mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izay sahazantsika satria mahafantatsika tsara zavatra angatantsika rehefa amin'ny tompo isika. Dia 9:10 ihany hoe ary 9:10 ary raha angatahiny hazan-drano no hanome azy menarana. Amen. Ry havana. Iza moa ny olona raha hoe angatahany zanany trondro ka hanome azy menarana? Zava-doza zany. Zava-doza zany. Dia toy izay koa ny ten'Andriamanitra 9:1. Koa raha ianareo na dia ratsy aza, mahalala manome zava-tsoa ho an'ny zanakareo. Tsy maika avany irainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy. Amen. Tanareo izany. Zava-tsoa no omeny ray antsika, ny raintsika izay any an-danitra. Izy ilay nahary antsika, izy nanamboatra antsika. Fantany tsara ny omena antsika ny sahazantsika. Tompo tsy hamentsika mihitsy tonga dia iny vola be zao million. Ry havana. Fantany tsara satria ataontsika inona moa ilay izy? Alavo antsika raha ohatra ka hoe tonga dia omena vola be, raha ohatra tsy maintsy akory mijery an'ilay izy hoe ho an'i Jesosy ilay asa na ilay vola omena. Ry havana. Tsika tsy miaraka amin'izao tontolo izao fa miaraka amin'Andriamanitra. Ity zao tontolo izao ity dia efa nazava tsara teto fanambara fa ho lefina ny tany sy ny lanitra. Ho lefina. Fa ny tenin'Andriamanitra ny tsy mba ho lefina. Jesosy atety ambonin'ny tany. Fantatsika tsara ny fiafiany tompo. Dia tsika ve eritreritra hoe mpanompon'Andriamanitra na hoe zanak'Andriamanitra dia za tsy maintsy manana zavatra be ohatran'izao? Ry havana mitandrema. Sao dia tsy Andriamanitra ilay velany an-danitra no tomponao. Sao dia tsy Andriamanitra ao an-danitra no tomponao raha ohatra ka izany. Sao dia Andriamanitra ny vola, Andriamanitra kely izany, sao dia mamoana. Sao dia mamoana. Sao dia Andriamanitra fitiavaka-reny, zava-doza ny tompo. Vokontsika hitandrina. Vokontsika hitandrina satria Jesosy no arahantsika. Jesosy no arahantsika fa tsy izao tontolo izao. Raha izao tontolo izao dia efa any amin'ny Satana izay. Any fahaverezana izay ka mila mitandrina isika. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra atao bokin'i Jakoba izay hitantsika teo manambara marina fa isika izany dia mila mitandrina amin'ny zavatra angatahantsika. Mila mitandrina. Mazava be ny tenin'i Jakoba 3:4 hoe mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka fa mba olanianareo amin'ny filanareo fotsiny. Amen. Tanareo izany. Mila mitandrina tsika tompoko. Eo ara izy ny teny manaraka an'io teny mafy be manaraka an'io. Andao vakintsika mihitsy manomboka eo 9:1. 9:1 ho vakintsika mihitsy amin'ny Jakoba io. Amin'izay fantatrao tsara ilay teny izay tiany Jakoba ambara zany satria mety tsy afaka mamaky ianao, mety hoe tsy manam-potoana mamaky ianao na hoe
tsy manam-potoana zanao makina ny teny ka aleo vakiako mihitsy Jakoba 4:1 na raha Jesosy tompo dia midiny antsika mandrapatonga amin'le zay janonantsika eo ambany eo zany. Na raha Jesosy tompo, avy aiza ny ady ary avy aiza ny fifandirana eo aminareo, moa tsy ny filanareo izay miady ao anatin'ny tenanareo va no hiaviany izany. Maniry zavatra ianareo nefa tsy manana, mamono olona sy mialona ianareo nefa tsy mety mahazo ihany. Mifanditra sy miady ianareo nefa tsy manana satria tsy mangataka. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka, fa mba olanianareo amin'ny filanareo fotsiny. Ry mpijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafiana an'Andriamanitra ny fisakazana amin'izao tontolo izao? Koa na iza te ho sakaizana izao tontolo izao dia favalin'Andriamanitra. Everinareo va fa miteniteny foana soratra masina hoe ny fanaizana mpitoeriny ato anatintsika dia iriny amin'ny fahasari-piaro, nefa lehibe kokoa ny fahasoavana omeny, fa hoy izy hoe Andriamanitra dia manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Amen. Ajanoko hatreo. Hitanareo? Io teny io manambara mihitsy ny amin'ny isika mangataka indraindray nefa ny ho an'ny nofo, tsy mieritreritra hoe ho an'ny tompo, fa ho amin'ny plezirany nofo, hoe te hanana zao ahako satria raha anona manana zao, na koa hoe te hanana zao satria tokony manana an'izany mihitsy ahako. Ry havana, okontsika hitandrina raha amin'i Jesosy. Aza mihay loatra ity tany anantsika ity. Rehefa mangataka amin'i Jesosy dia mangata zavatra sahaza. Eto mazava be ny tenin'i Jakoba eto. Fa misy mihitsy ary amin'ny ady fifandirana. Ary eo ihany koa ny amin'ny filana zavatra ilainy tena, ny tenantsika mihitsy hoe te anireo hanana zao, dia izay mba tonga antsika tsy mahazo satria tsy ankasitrahan'ny tompo. Maniry zavatra nefa tsy manana, mamono olona sy mialina ianareo nefa tsy mety mahazo ihany. Tena tonga ny famonoana olona mihitsy. Zava-doza re izany tompoko io. Zava-doza satria mandeha araka ny nofo fa tsy mandeha araka ny fanahy amin'i Jesosy. Mila mitandra antsika tompoko. Mifanditra sy miady ianareo nefa tsy manana satria tsy mangataka. Miady mifanditra, tsy mangataka zavatra tsara tsinona, fa te hebohebo, te hirehareha, te izaozao, te ho ambonimbony-drano. Za koa mba ohatr'izao, za te hanana an'ity satria zay le tena zay. Mila tsika manetry tena tompoko. Mila tsy mieritreritra ny amin'ny nofo, fa mangataka ampanetretena zay sitraponao Jesosy, zay omenao Jesosy, zay ny tokony ataontsika. Mangataka ny sahaza araka ilay vavaka nampianaran'ny tompo hoe omeo anay an'io zay anona sahaza ho anay an'io. Izy no angatahantsika zay sahazantsika, dia manome sahazantsika izy, fa tsika ny olana antsika zanak'olombelona te hanana zao omeo an'izao Jesosy, omeo an'izao Andriamanitra. Ry havana, ny zavatry ny nofo no angatahantsika indraindray, ho an'ny nofontsika, ho an'ny nofontsika, araka teny ho an'ny plezirantsika, zay mahafalifaly antsika. Mila mitandra antsika tompoko. Okontsika angataka mba hay angataka, mangataka mahay mangataka natrehan'i Jesosy. Mba ho tanteraka amintsika ilay hoe zay mangataka dia omena, hoe mangata mba omena. Zay mangataka dia safady averikely lasa direko ilay verset eo mba ho marina tsara zavatra ambarako. Matio 7. Mba ho tanteraka amintsika ilay hoe mangata dia omena ianareo. Mba ho tanteraka amintsika io. Mangataka tsika dia mba omeny tompontsika, omeny zay sahaza ho antsika zany. Okantsika mba tsy ho diso fangataka. Izany ho bebahantsika zany anio. Raha nangataka zavatra tamin'ny tompo ianao dia tsy mety mahazo mihitsy, fa mbola miandry an'iny foana. Na hoe mangataka fa mbola hafa no indra nefa mbola tsy mahazo ihany koa. Mety misy tanora mangataka vady tsy mety mahazo vady, dia may mandroso ny taona. Dia avy eo ohatra hoe miaraka amin'olona anankiray nefa tsy mety tampoka indray dia misaraka indray. Dia hoe fa ahoana raha Jesosy toa tsy mihitsy ilay izy. Misy koa olona efa lehibe koa mbola mangataka vady ihany, dia mety dia tsy hameny tompo mihitsy satria mety efa tsy anjara antsony ny manambady. Misy koa olona koa eto mangataka trano,
dia tsy omeny tompo satria tsy sahazahaza zany ary tsy mety aminy zany, mety zavatra hafa ny tiany tompo omena anazy. Ry havana mihitsy ake mitandrana, misy koa mangataka fiara, mety tsy tiany tompo omena fiara fa mety zavatra hafa ny tiany tompo omena anazy. Mila mitandrina zany tsika amin'ny zavatra angatahantsika, satria tsika rehefa mangataka dia amin'ny zavatra momba ny amin'ny nofo foana, fa tokony mangataka tsika izay sahazantsika Jesosy izay tianao tompo omenao azy Jesosy, izay sahaza Jesosy. Fa tena mihaintsika ny tompo. Jereo ny tantara teo aloha rehetra, jereo ireo zanak'Israely, nivoaka tany amin'ny tany Egipta izy ireo, jereo zavatra niseho, ny akanjon'izy ireny tsy rovitra, kapan'izy ireny tsy tapaka. Aleloia. Ny tompony name sakafo an'izy ireo avy any an-danitra, ny vary lanitra no hoan'izy ireny, hena lanitra no hoan'izy ireny, tompony nanokatra lanitra ho an'izy ireny. Jereo Elia, ny tompo nanome sakafo azy, ry havana, ny tompo dia miaro. Jereo vehivavy nanano tena tamin'izy karakara sakafony Elia, jereo zavatra niseho, tsy nety lany mihitsy ny amin'ny tao fanaova-mofony. Ry havana, na ny menaka koa izany. Dia itsika ve dia mieritreritra hoe ny tompo manadino antsika? Ny olana antsika dia mitady zavatra mihoatra lavitra foana isika zanak'olombelona. Mieritreritra izay eritreretintsika tsika mandeha araka ny nofo isika, dia tsy mety tanteraka amintsika ilay fahasoavan'i Jesosy. Nefa ny tompo te hanome antsika sahazantsika. Jereo efa afaka adinanao tsara mihitsy io teny io, fa tsy ho raisiko eto daholo satria manjary lavabe. Ato amin'ny Jakoba io manambara mihitsy jereo ny teny Jakoba fa tena hoe momba ny filan'le nofo, zavatra tian'le nofo no angatahana dia tsy mahazo. Satria mieritreritra hoe zanak'Andriamanitra dia azo izay tiantsika ve? Tsia. Jereo fa raha ny fijalian'i Jesosy. Jereo ny tenin'ny tompo. Ny amboa aoloz izy manana izay andriany lohany, fa zanak'olona tsy manana ny andriany lohany. Na ny tompo zany tsy hisy trano akory na toriana. Ry havana, nefa antsika ve eritreritra hoe Jesosy ameo an'izao ako. Ry havana, okontsika andiny tena, okontsika hifoha, okontsika hijoro, okontsika tena anaradian'i Jesosy tokoa, mba tena ho zanany tokoa. Jereo tena andiny faefatra eto amin'ny toko faefatra eto, miteny mihitsy Jakoba hoe, na raha Josy ry mpijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakazana amin'izao tontolo izao. Amen. Tanareo zany. Fandrafina amin'Andriamanitra ny fisakaizana azafady veretra-pandeha, ny fisakazaina amin'izao tontolo izao. Izany hoe raha ohatra ka miaraka amin'izao tontolo izao tsika dia fandrafina amin'Andriamanitra izany. Izao tontolo izao dia ny zavatra hitantsika nyrehaka ity fiainana ity, raha io ny angatahantsika dia fandrafina amin'Andriamanitra, ny rafilan'Andriamanitra. Izay le hoe bijangajanga. Bijangajanga eto dia hoe miaraka amin'ny olona hafa zany. Eto tsy azontsika tabatra mihitsy hoe Jesosy sy mbola hiaraka koa tsika amin'ny zavatra tiantsika eto ambonin'ny tany. Mahasariteran'Andriamanitra ny fampirafesana azy amin'ny zavatry ny tany. Na inona io. Satria amin'ny fahavalo io zany. Amin'ny fahavalo io zany raha mifikitra amin'ny zavatry ny tany isika. Andiny faefatra io ihany. Averiko indray mpandeha. Ry mpijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafiana an'Andriamanitra ny fisakazana amin'izao tontolo izao. Koa na iza te ho sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Amen. Hitanareo izany mazava be. Na iza izany te ho sakaizan'izao tontolo izao dia lasa fahavalon'Andriamanitra. Lasa fahavalon'Andriamanitra ohatra ka hoe misakaiza amin'izao tontolo izao. Tsy azontsika ampiraisina amin'Andriamanitra mihitsy ny fitiavantsika an'izao tontolo izao. Satria tsy hisy an'Andriamanitra ety. Andriamanitra tsy tia an'izao tontolo izao. Fa eto amin'izao tontolo izao ihany ety ambonin'ny tany. Ny any an-danitra, any ny fiainana mandrakizay homan'Andriamanitra antsika. Io ilay fanantenana io, mbola tsy tamaso io. Fa ny ety an-tany dia ho potika sy rava. Potika sy rava. Any fahavalo no betsaka eto ambonin'ny tany eto. Any fahavalo. Izy manjakanjaka ety. Ka raha ohatsika mifikitra amin'ny lalany amin'ny nofo dia verintsika izay very tanteraka isika. Ny antompo dia isika zanany tsirairay avy. Izao tontolo izao dia mandalo ihany. Araka ny tenin'Andriamanitra mazava tsara mihitsy hoe eto amin'izao tontolo izao
dia eto ihany. Zay tazao tontolo zao ny tompoko hoe fa tsy mankany an-danitra zao tontolo zao fa eto tao tontolo zao ihany. Tao vakintsika mihitsy jauna voalohany io andininy jauna voalohany toko faharoa andiny dimy ambin'ny folo na ratsosy tompo. Aza ty zao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao, raha misy olona ty zao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray, fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso, ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Amen. Hitanareo zany? Dia tsy avy amin'ny iray izao tontolo izao fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Amen. Ry havana, okitsika tena hoe anao sitrapon'Andriamanitra dia fito ambin'ny folo manambara hoe ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany, fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Ry havana, mandalo izao tontolo izao ity sy ny filany, fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Aza miay izao tontolo izao, fa araka ny tena tao amin'ny Jakoba, lasa mihitsy io hoe lasa ohatra ny mpijangajanga tsika ohatra ka hoe fikitra amin'izao tontolo izao ity, satria lasa rafilan'Andriamanitra mihitsy zany ilay tontolo izao izay fikirintsika zany. Okitsika ayangataka amin'izay manomboka an'io, mangata izay sitrapon'Andriamanitra, mangata. Jakoba toko faha-efatra andininy fahadimy. Everinareo va fa miteniteny foana ny soratra masina hoe ny fanahy izay nampitoeriny ato anatintsika dia iriny amin'ny fahasari-piaro, nefa lehibe kokoa ny fahasoavana omeny, fa hoy izy hoe Andriamanitra dia manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Amen. Eto zany dia le fanahy izay nomeny tompo antsika, ny fanahy izay nomeny tompo antsika, izay napetraky ny tompo ao anatintsika, dia tena mahasari-piaro anazy io satria fofinainy io. Fanahintsika dia an'Andriamanitra satria fanan'Andriamanitra ihany no anatintsika. Andriamanitra no nanisy fofinaina ilay nofontsika. Mahasari-piaro anazy io, ary zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra eto ambany eto hoe koa andiny fahaenina, nefa lehibe kokoa ny fahasoavana omeny, fa hoy izy hoe Andriamanitra dia manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Amen. Ry havana, mila antsika manetry tena, manetry tena, mitsika manohitra ny mpiavonavina. Okizay za miavonavina intsony raha manana fomba fiaina miavonavina ianao. Andiny fahafito, io teny io fa mazava matetika mihitsy io teny io, ary fantatry ny maro io teny io, ka hatrany amin'ny fahafolo vakintsika ihany. Ato amin'ny Jakoba toko faha-efatra. Koa manekehana ianareo, ary manoherany devoly dia handositra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra dia hanatona anareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota, ary ataovy madio ny fonareo ry mpiroa saina. Oria sy mitomania ary midradradradra. Aoka ody fitomaniana ny fiomehezanareo, ary ody fanjoretana ary ody fanjoretana ny fifalianareo. Manetrety tena eo anatrehany tompo dia hanandratra anareo izy. Amen. Ry havana, mila antsika manohatra ny devoly, mila antsika manaiky an'Andriamanitra. Zay vao maharesitsika zao tontolo izao. Mila antsika tena manadio ny tenantsika, diovy ny tenantsika. Okitsika anadio tena, anadio ny tanantsika satria mpanota isika. Diovy koa ny fontsika, aza mirosaina intsony, aza mirosaina intsony. Oria sy mitomania ary midradradradra. Okizay ny amin'ny hoe fiainana hoe la vie est belle ty ambonin'ny tany. Ry havana, omany mandrakizay ianao, tsy hitanao fa zao fandravana miseho eran-tany izao. Okitsika tena hijoro tokoa, okitsika tena hijoro tokoa. Andiny fahafolo, manetry tena eo anatrehan'ny tompo dia hanandratra anareo izy. Amen. Okitsika netry tena anatrehan'i Jesosy, okitsika netry tena anatrehan'i Jesosy dia hanandratra antsika izy. Ry havana, okitsika anomboka hiangataka amin'izay amin'ny tompo izay sahaza ao antsika. Fantatrao zany anio ny tokony angatahanao amin'Andriamanitra, ny tokony angatahanao amin'Andriamanitra. Fantatrao zany manomboka anio.
fa tsy zavatry ny tany tompoko, tsy zavatry ny tany fa mangataka amin'ny tompo izay sahaza. Rehefa mangataka dia miteny aminy Jesosy raha sitraka Jesosy dia okanao tompo hanome azy Jesosy izay sahaza, mila antia Jesosy. Ka ohatra Jesosy ka sitraka tompo dia omeo omeo izay araka sitraponao Jesosy. Satria jerevy sara ny ten'Andriamanitra teo, na isika ara na tsika raha ohatra ka mananjanaka ianao, tsika ve dia hanome vato zanakantsika raha ohatra mangataka mofo izy. Andriamanitra raintsika dia fantany tsara no omena antsika, satria izy tia antsika, izy nanao antsika ary fantany izay sahaza antsika tsiraray avy. Tsika dia tsy mahafantatra momba antsika e, izy no mahafantatra ny momba antsika ary fantany sahaza antsika. Ry havana, hibebaka isika tondra tenantsika anatrehan Jesosy. Oky itsika ametraka aminy ny amin'ny fangatantsika rehetra, na inona io. Apetrao aminy izay sahaza ho anao. Izy malala bebe kokoa no isika, tsy zavatra fantatsika ny tompoko e, tsy zavatra fantatsika. Izy no malala ny sahaza ho antsika. Andohalika isika tompoko, ho an'izay afaka mandohalika, ataontsika andohalika eo anatrehan Jesosy tompo, hiantso azy angataka ny famindram-pony. Satria indraindray tsika dia manao foana no ny tsy fahafantarantsika. Ankehitritsika mahalala, fantatsika ankehitriny zavatra tokony angatahantsika dia apetrakitsika eo an-tongony izany. Izy no mahalala. Andohalika isika tompoko. Hoento ny tenanao anatrehan Jesosy. Manao izay tsy afaka mandohalika, ny tompo no mahita ny tsy fahasalamanao, ny tompo no mahita anao. Tompo any hamindra fo aminao ary anasitrana anao ny Jesosy. Amen. Vavaka isika tompo. Jesosy tompo, misaotra anao Jesosy. Ny amin'ny teny tompo izay nomenao anay anio Jesosy. Momba ny amin'ny fangatahana Jesosy. Jesosy, tena marina Jesosy fa tsy mahay mangataka tokoa izahay. Mangataka diso izay Jesosy indraindray. Ka mifona aminao ray. Mifona aminao ray satria tsy mendrika izahay. Ratsy izay tompo malala ho. Satria Jesosy tsy mahafantatra ny vavaka tokony ataonay indraindray. Ka mangataka diso Jesosy. Tompo mamindra fo. Mamindra fo aminay zanakao tsiraray avy Jesosy satria matoa ny teny tonga taminay anio dia ho anay tsiraray avy izany. Jesosy ampenaro izahay mba hiangataka izay sitrakao rerianino ka ho toa amin'ny fiainanay. Mamela tompony eloka satria tsy mendrika izahay. Jesosy diovy ny fona i Jesosy araka ny teny teo. Okenao nasa ny fona i tsiraray avy mba tsy hisy zavatry ny tany izahay fa kosa Jesosy izay sitrakao rehetra dia ka ho toa aminay. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny fonay mba hadio am-poza Jesosy malala. Tompo, ka mbo tena ny fonao Jesosy mitepo anatin'ny fonay tsiraray avy Jesosy. Ankatoanao izay anao izay sitrakao ary anao izay tianendrinao irery ihany. Jesosy tompo, Andriamanitra velona sy mahery ianao. Andriamanitra tompo izao rehetra izao ianao Jesosy ary tsisy toanao. Mamela anay ianao Jesosy. Mamindra fo aminay ianao Jesosy. Sasao amin'ny ranao ny fonay. Sasao amin'ny ranao ny fonay Jesosy mba hiangataka izay sahaza ho anay ihany. Ampenaro izay Jesosy fa tsy mahay mampianatena. Jesosy tompo, mangataka aminao koa Jesosy. Diovy koa Jesosy ny fisainanay Jesosy mba tsy rosaina izay araka ny teny tamin'i Jakoba teo. Diovy ny sainay tompo mba hifikitra Jesosy amin'ny lanitra Jesosy ny fisainanay. Hifikitra tompo any an-danitra any aminao. Satria ianao tompo ilay mpamonjy mahery, ianao ilay mahay manova ny sainay tsiraray avy. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny fisainanay. Diovy izay mba hisaina toa anao. Mba hisaina ny any an-danitra Jesosy
fa tsy isaina zavatry ny tany. Sasao amin'ny ranao Jesosy any fisainanay. Sasao amin'ny ranao Jesosy any fisainanay tsiraray avy. Milanao zay Jesosy. Tompo malala o. Koa Jesosy ianao anadio ny sofinay. Mba hiaino Jesosy araka ny sitraponao. Izay tianao ireriany Jesosy dia ny amin'ny teninao, ira fiderananao, fankalazananao Jesosy io. Satria anao tomponao Andriamanitra velona sy mahery. Mba tena zavatry lanitra tompo anatin'ny sofinay mandrakariva Jesosy. Fa tsy haino zava-poana izay mandalo amin'ity tany ity Jesosy. Sasao maranao tompony sofinay tsiraray avy. Mba adio Jesosy. Mba homendrika anao Jesosy. Diovy ny sofinay tompo. Mba adio ho anao. Jesosy malala ho. Mamindra fo aminay. Eo koa Jesosy ny fijery ny masonay. Diovy Jesosy ny masonay Jesosy. Mba hijery mendrika izay eo anatrehanao. Mba adio fijery Jesosy eo. Mba ho fijery toanao Jesosy. Ianao Jesosy dia mijery Jesosy ny apotsy milaoka. Mijery tompo ny any an-danitra Jesosy. Amboary Jesosy izay zanakao tsiraray avy. Mba hijery Jesosy ny mandrakizay izay hiafaranay. Tompo avao izay. Amasino izay. Diovy ny masonay amin'ny rano soa. Jesosy ny vavanay.